ny radio feno maneho anao indray amin'izao alina izao. Ny fizarana faefatra amin'ny tantara nampitonana lohateny hoe vola sanganasany Simone Menjanary. Ireo anome aina ny tantara: Yanitra, Lalaine, Mampitony, Angeline, Chantal, niaraka tamin'ny Richard, Boaz, Jona, Yaz, Odilon ary Simone Menjanary. Nandray sy nandritra ny feo naina rakotona naivo mpanatotosa Simone Menjanary. Allô? Ahoana Ramsia? Fa ahoana koa le ty ny orinasako no nasain'ilay samy tafiany zalahy a? Ataoko mihinany tadinareo ianareo raha tsy voaverinareo an'io ny vola rehetra nangalariny zalahy tao a. Tena famadiana mihitsy zao ataonareo zao. Ary nanahoana ny fikarakarana an'ilay professeur an'ilay saniny? Niaraka tamin'ny zalahy tany izy tamiala fa mbola tiany verina hatramin'izao. Lelitse, tena kitoto mihoatra ny kitoto mihitsy zao a. Ny tranombarotra potika ny volako very. Zao ny olana saiko vonoan'ilay san'iray tsy maty. Mila mionjo ohatr'izao. Lazao koa le zanjandary iny fa ifankahita mihitsy sika. Zay vao mazava amiko ny zavadrehetra. Manomboka izao koa dia anaradianao sy ireo namanao ireo koa ary dofanina malalako. Vonina ve mamy? Vonina ka. Zay kiry mialy lozanay vetivety alondry. Eny ary fa mahita ndrarina reo mianaka e. Misaotra kiry mialy de ahoana zany nataontsika mianaka rehefa tonga eny? Eny mahita izay atao sika ka. Avy de midira fotsiny aloha mamy atao anaty fiara fa za nidiny trano. De inona no ataontsika amin'izany dadanao nandositra izany ry vola? Tsy mino an'izany ary mama, tsy vitany dady izany. Tetika efa matipaika entina aminona azy fotsiny arak'izay efa voalazako anareo na hoentina hanampiana ny sazany indray. Lasa nivadika zavatra hafa mihitsy ty raharaha ty ry vola. Aiza ka miafara amin'ny fanenjenanay sy mialy. Zaho tsy haintsony izay tena marina mikasika ity lazaina fa fandosirany mahery ty. Fa inona koa kainy tsy avy de nitazomanao an'le dovaniny rehefa tonga tany amin'ny biraonao izy e? Ka sarotra be ny izany ry mamy. Ka efa hitanao fa izy no saika hisambotra ka inona indray no mbola nandrasanao? Ka sika niry mama tsy nametraka fitoriana isam-borana azy e. Ary tsy nisy nahafantatra an'izany mihitsy raha tsy sika telo mianaka. De inona no anamarinako eo anatrehan'ny fitsarana fa izy io nefa nareo milaza fa manam-bola be izy. Eny e, marina ihany aloha izay. De anao ny fanaony ihany anefa izy raha ohatra ka tsy malaky voasambotra. Aza matahotra mama fa miandry fotoana ny zavatra rehetra. Rehefa tena sura ny pirofo rehetra ho aizantsika hatreo ihany iny. Ary ny azy ara inoko fa ho lasa lavitra noho ny sazona azo any dada. Izy tonga tao amin'ny brok izany anery mama ka saika tsy hiditra vao nahita hoe izany nandray azy. Ohatry ny tazako ery izy izany. Tsy afeniko any mama fa naharary mihitsy tany am-pokotany. Saingy amin'ny vanim-potoana toy ireny dia tsy maintsy manindry fony tena. Na izany azana ka tandremo ihany amin'ny asanao. Aiza no afantaranao na efa misy namany koa amin'ireo mpiara-miasa aminao ireo? Aza matahotra amin'izany hoa mama fa efa mailo tanteraka. Tonga sikatika. Avy de le tsy faniny io no miandry atsika eo. Jereo nge raha taitra mihitsy izy e? Aza taitaitra aloha mama fa soa tsy ahitany marina sika e. Manahoana ianao tompoko? Manahoana nareo mianaka? Zao tonga eona aminao zao? Mila fanazavana bebe kokoa izay izay lazainareo fandosiran'ny professeur izany. Ka iny efa nambarako ny telefona taminareo iny. Andosy ty professeur. De ovina moa izany tompoko no voalaza fa nandosirana? Omaly alina. Fa tsy niasa izany ianao? Na tsy nisy garda teto no afaka nandositra izy? Izany garda teto mademoiselle. Fa niodina kely ny safo manodidina de nanararoatra nandositra izy. Izany vera angaty de mba hitombona. Fa ianao rery angamo no miambina eto rehefa amin'ny alina no afaka nandositra izy. Eno a? Fonja ngeza be ty ve de atao tandrevaka toy izany ny fiambenana azy? Misy idirana ao ny asako madama. Moramora kely aloha ianao mamaly ny reniko a. Marina kosa ny azy. Porofoy aminay ary ny fomba nahafahany nandositra. Zay mihitsy. Tsy niantso namana mihitsy izany ianao rehefa tsy hita izy. Niezaka nijery tany amin'ny manodidina aloha. Rehefa tsy hitako izy de tsy maintsy nitety tamin'ny lebeko sy ireo namako a.
soa ihany fa tsy mpanao ankety a tsy mitombony izany maninona moa ramose raha avy de lazaina fa ny vonoanareo ny raiko zay mihitsy ahoana hoe ry kialakely zaho lasa dala ary ianao androany de tsy maninona raha hiteny an'izany ianao fa tsy amelako kosa izao fanjavona ny raiko izao a hitanao ty hitako fa gradina komisera iny ay ainao fa komisera zany manomboka amin'izao afantaranao azy zao a no hanomboka koa ny fanenjehananao sy ny tovanina namanao iny ahoana tsara iza koa zany tovany zany sy afaka mody tsy mahafantatra azy ianao e everinao fa tsy araka daholo moa ny fionana matetika ataonareo sy ty tovanina ty manomboka izao ny asanareo nisy nakankery ny ty valina zanaka monsieur tovanina misy mitady sambotra io reniko sy le zazavavy atao hoe miala izao lazaina fa nandositra ny fonja ihany koa ny raiko tsy misy fantatro na de kely zany tantaran'izany kialakely ty a sady tsy asako raha teo koa zany tena lehilahy tsy vanina raha ianao madama moramora ny vavanao a ary aoko sika mba hifanaty za hitodiana raha tena lehilahy ianao e fa tsy ny reniko akory raha mila fanajany ianao a de aoka koa mba hanaja azy ka izy be vavaka fa everinao fa moramora aminay moa izao lazaina fa fandosirany raiko zao ary maninona moa raha tena nandositra marina izy no tsy manao filazana fikarohana eny aminay nareo anjara lehibenay zany eny ary ho hitantsika eo ihany ny marina fa de efa milaza aminao mazava fa tsy ataoko afabela amin'izao raharaha zao mihitsy ianao a andao andery vola fa iza koa ary zany mitady zany aza hitako kary lelika maty reny indray zao izy mianaka nefa ty tsy ato aleo eo arangaraniko avy eto amin'ny varavarakely eto tsy le olona manafina tarendray ve io tena izy io ka de inona no ataoko fa iza marina koa nefa ty olo ty e ary ny tsy azoko de inona no tiany atao amiko oka voaiko de ho enoko zay lazainy manahoana ianao andao ary mandrosoa e tena mbola tsy miteny mihitsy ty baiko moana foana no ataony ino fa manoratra indray izy nakaiza izy mianaka tsy eo izy fa lasa nandeha eny amin'ny fonja fa ahoana io indray fa manoratra tonga hakanao arak'ilay nilazaiko taminao fa hoentinao aiza nefa ary ina ihany koa no ilainao rehefa tonga any ho fantatrao ka tsy afaka mandeha raha tsy tonga izy mianaka andrasako any amin'ny tranonao ary ianao afaka adinindroa tena tsy mazava amiko kosa ne zay tianao atao e io indray fa manoratra aza matahotra fa tsy ianao ratsy anao zay miandry anao any tsarovy fa sady fiarovako anao izao no fanampianao ako zay ary de velomany amin'izy mianaka de lasa izy fa iza marina ary ty olona ty tena mistery amiko mihitsy zao ka inona koa reny nahatonga aniditra tamin'ity afery ty zao lasa tsy misy zavatra vitako fa lany fotoana fotsiny nitahotra sy norora tsy andany mama tsy le olona manafinendrika ve iny fanena tamintsika teo iny voasaika hiteny taminao koa fa avy aiza ary izy iny tena mino afa avy any amintsika mihitsy izy iny ka ahoana moa no nahafantarany iny tranontsika tsy mazava amiko mihitsy ty olona ty ry mama marina ka na za koa aza mba mieritreritra ny zaniko fa inona zany nefa no nataony taty tsy fantatro tena misy zavatra tsy mazava mihitsy zao ka
fa ono akiry mialy eny tompoko nisy olona nitady ve teo le olona nanafinendrika iny no tonga teo zahay ary avy aty mihitsy zany izy teo iny fanifanena taminareo ve ie ka inona indray hono ny diany taty teo e de hoe tonga akana hono izy araka ny lelona izay indre mandeha iny hakandry de hoentiny aiza hono ka zany mihitsy ny mbola mahavaky ny saiko eto aiza no ahafantarako an'izay ataony amiko any fa raha ny fahitako azy kosa aloha tsy olon-dratsy izy amin'izao anery mama tsy fantatro tsony izay olon-dratsy tsara fa ny mahagaga dia nahitany tranontsika ka izany mihitsy ane raha izao ataon'izao aloha dia tena olona mahafantatra antsika iny ary manara-maso izay ataontsika koa mbola iaona amiko izy indray andro any ary tsy maintsy ho fantatro ny asany sy izay naniraka azy tia indray fa miantso ny seria anareo fa iza koa zany monsieur Rodrigue fa izy indray fa tonga ga raiso aloha dia anontany ho azy fa iza no afantarako an'izandro mama ento aty ary allo ka tavela tato anaty poketra rea efa tonga nga ianao aty tanà zao ka ianao kosa ve ny teny tamiko izay fotoana atongavanao e aiza no afantarako an'izany tonga soa zany ianaoko vo tonga ve dia ady no atao amiko fa iza koa no nafantaranao an'izany anefa lava be zany fa rehefa mihaona isika dia tantaraiko aminao zaha isy vola rehefa ho iza indray ary tsy tiako zany fa aza anaovana resaka oatra zany ka raha injanako ane iny Rodrigue ka avelako amin'izy eo ary izy aza anaovana resaka toy izany fa aiza no iaona atsika dia miresaka tsy afaka zao fa mbola misy zavatra ataonay mianaka aleo fa iezaka ary ahy to masika be ho azy zany mamoaka izany nefa tonga olo tiany mahatsiravina fa ahoana indray hono mila miaona aminy hony tolakandro dia efa velomy zany mamako fa inona koa mahatonga ndry hiteny an'izany nefa ka efa 4 volana tsy niaonana kosa ve nareo tsy hoentiny midina ny fianaratsoa mamy raha tsy olona mitapy ako fa ohatrany hoe tesitra ve izy ka faly azy kosa ary ve ozy izy indry mifanampiako any dadandry izao dia ahoana zay ataony any aky ataony fa velao zany ho any dia inona nefa ny tokony ataontsika amin'izany resaka mialy zany nanome fotoana any an-trano izy amin'ny roa zao no ndeha atao miaraka any sika telo mianaka miresaka aminy dia hiteo avy eo indray sika sy mama mamonjy ny fotoana anareo sy monsieur Rodrigue ka mety aminao ve nefa zany ry mialy tena voasaka teny an'izay taminareo mianaka mihitsy ary ako mety zany aryko andao aloha karakara sakafo dia mandehantsika rehefa avy eo tena ohatra ny olona efa hitako mihitsy ry mamy ny olona iny ka na ny famindrany na ny fijorony sy ny angezany to mampatsiaro any dada ka sao dia mba izy ary iny indraindray aloha mandinika hoe sao dia mba dada tokoa ary tia mody manao sary fitava sy manovy endrika ity na dia isika mianaka aza ve ka raha manana eritreritry ny hamaly faty ary izy dia fantany fa tsy hanaiky an'izany mihitsy sika dia aleony manovy endrika mba tsy hanakatsakanatsika izay tiany hatongavana rehefa tsy vonoindreny fotsiny aloha izy dia tsy mampaninina azy ataony any ka raha izay ary ve tsy efa hoenitsika kosa hoe nisy fahatitan'olona tany ho any aiza moa no afantarantsika raha nalevina na ny dorany mba tsy ahitana ny marina efa ratsy mihitsy ny olona kehitriny ry vola marina izany raha idada nefa iny dia tsy maintsy mba nisy fihetsika na dia kely aza nataony afantarako azy nefa dia tsy nisy izany ary to lasa saina ny ianao izany ry vola nefa olona mitondra fiara tena lasa tokoa ny saiko ry mama dia hoentiny ny olona iny aiza zany zao mialy nefa dia izy no mba afaka hanampy antsika efa niteny kosa ane izy hoe afaka miantso azy amin'ny telefonina foana sika tena malahirana koa ty raharaha ty ka zaha zany mba nieritreritra hoe mba hidina kely any tsara fary nefa dia zao indray ny zava-misy ho hitantsika eo izay resaka ifanaovana amin'ny Rodrigue dia manamboatra programy sika
tena tokony midina any mihitsy a. Fa aiza ho aiza moa aloha ilay toerana eo ampitan'io rond-point io ka. Eto zany eo dia andrasandry eto aho zany a. Ahoana kosa ry mama no nekeko an'izany a, mila mihaino izay resaka rehetra ifanaovanareo vola. Fa inona koa nefa mahatonga andry hiteny an'izany? Mamako ianao ary tsy manana mama ankoatranao a. Aiza anao fatarako izay eritreritry izay fahasalan'ny mofo iny. Andao ka. Tena tsisy mazava amiko mihitsy izay tiandry olazay. Mesure de votre sécurité qui maman chérie a. Ay, ndao ary. Sa sao dia tsy mazoto kosa aloha mamy. Ndao fa mazoto ahy. Io le ry jereny e zany fijeriny antsika mianaka e. Ohatran'ireny olona romotra avy dia hihinana manta reny. Ndry ty koa dia mba be filaza ery. Ndao ka. Tsy ilaiko manorokoroka an'io eo masoko eo aloha mama. Aza miadaladala eo anao ry vola. Ahoana moa tsy androako azy? Bonjour, tonga soa ianao? Rangahy moa tsy afaka mandeha irery ianao, tsy maintsy manaraka anao izy. Ny fiara-bako moa tsy valianao akory fa zavatra hafa indray no. Ka ianao irery no ilaiko miresaka amiko ka. Raha tianao fantatra dia garde du corps ny atompoko. Tsy mivazivazy aho a. Za koa tsy mivazivazy matompo teny an'izany aminao ka. Rehefa tsy resaka aminy ianao dia aleo izay andeha. Fa inona ary ty e? Zany ve anao tao aty? Ka teneno izy zanako hoe fa tsy zazakely to azy akory aho. Za koa tsy la antitra lany atody tahaka anao Mba mangina ry vola. Ianao ve adaly? Izy ampanginina ry mama fa tsy za. Ary rehefa tsy resaka izy dia andao andefa maika sika. Andraso aloha. Ka le fosy izay resaka tianao atao amin'io reniko io fa mbola maika izay e. Tsarovy tsara monsieur Rodrigue fa talohany nanekeny mama hiaraka taminao ane dia nasehony anao ny fisiko e. Ka maninona no mitady hivadika amin'izany ianao ankehitriny? Tsy mivady izany aho fa mba misy resaka tiako ifanaovana aminy manokany. Zao ary omeko fotoana ifampiresahana aminy ianao. Fa za tsy hoe andeha lavitra akory fa hipetraka etsy amin'ny tabla ilany etsy fotsiny. Mety zany e. Mandeha ihany ary fa maika sika. Fa nisy komande nataoko any fa inona no anao? Misaotra. Aleo fa za ihany no isafidinao ahy. Zay ry mama. Eny ary anaka. Garçon, mba hanaovy anankiroa amin'ity ny azafady dia asiana jus naturel roa ihany koa. Miaino anao ary Rodrigue. Efa ho herinandro izay no nahatongavako ry voary. Ary nitady anao foana nefa tsy nahita anao. Ka inona tsy niantsona nefa ny numéro-ko any aminao? Vao tonga teto Madagasikara dia naheno fa misy afera maimbo sy maloto nataon'ireo vadinao taloha. Ka iza nefa nandrenesanao an'izany? Ireo namako ka. Ay, dia ahoana hono? Tsy tiako izany. Inona no mbola hiverenanao aminy sa ampirafy ahinao? Tsisy hidiran'izany mihitsy ka. Sady raha ny fahinao koa azy dia manao afera natao lapaty mihitsy izy Bien informé mihitsy anie ianao zany. Ny tsy fantatrao dia nisy olona nasaiko nanara-maso anao foana. Indrindra hatramin'izay nandehanako izay fa tsy nampozinao mihitsy Tsy dia misy rarahiko an'izany na misy zany na tsisy dia inona hono no hitany? Omeo azy indry zandry dia tia. Alaiko teo sakafony mamy io. Miala tsiny fa tsy mety amin'ny fahasalamanao mihitsy ty ry mama. Impoli. Adaly ianao Vous aussi impoli. Vola, fa inona ary ty ataonao ty? Sakafo tsy mazava ve dia hohanina ry mama. Ty misy ny komandiko anao fa ty averenao any le tsy ty azafady Tena tsy azoko mihitsy ty ataony voly ty. Tena milady amin'ny Rodrigue mihitsy izy Mba tsy atezitra azy dia aleo ekena. Efa tsinjoko ihany zao zavatra ataon'izao matoa izy nanaraka aty. Zay aloha fa mazo to mamy Fa inona no tiany ho zanakao io atao ry voary Ajanony ihany zany fa izay tadiavinao ary esahany. Akanao no antony tadiavako anao ka. Fa hoaiza moa zany sika izao? Sidina ny fianaran-tsoka. Tena mbola tsy afaka hidina ny mihitsy aloha raha izao Vady ione ianao ry voary. Ka tsy voatery hiteny an'izany ianao fa haiko zany. Fa inona nefa no misakana anao tsy andehananao any? Araka lefa nilazaiko anao teo mbola manampy anjanako Manampy ny zanakao ve dia sa sao dia manampy an'ilay gadra lava iny? Izy roa miaraka ka. Ary aza mba naovana resaka ohatr'izany fa tsy tiako Ka mila ny fanapahan-kevitra ao sa nanapa-kevitra niverina amin'ny rain-janakao iny ianao? Aza sainao miteny izay zavatra tsy ho teneny kosa Maika, izay valiteninao farany no andrasako ka. Tsy afaka aloha raha izao Rehefa milaminy ty zava-manahirana anjanako ty dia miara-midina azy sika. Ok, on s'en fout. Allô, Monsieur Caril, ino vaovao?
mbola miresaka amin'ny madama koa. Ok, rehefa avy eo zany a, izay mivaly teninao farany. Fa maninona raha mijanona eto anefa? Mipetraka miaraka amin'io zanakao tsy lasa mihitsy a. Ianao ane manana trano eto e? Eny e, misy asa ataoko amin'ny fianaratsoa. Any tsy misy mikarakara. Izany no ilako anao sady efa ela koa izay nitsarahana zay ka. Mandehana ary aloha ianao dia iresaka amin'ny vola. Ok, afaka mandeha ianao ka. Merci ary. Ahoana, handeha amin'izay sika? Sa mbola tsy nalany ry? Efa ka. Fa hono ary mama toa fifamaliana be ninareo? Tsy mety kosa aloha vola reny nataonao reny mba tokony nasiana fanajanana dia kely azy. Za ndray zany ny diso. Jereo ane reny vavandreny sady zao ry mama mba mailo. Aiza no afantaranao izay poizina ataony any amin'ny sakafonao any? Tsy mahavita an'izany kosa ki izy a. Olona efa firy taona tsy niaraka taminao iny ve dia tokisany mba mieritrereta ihany fa tsy lasa mihitsy ka. Eny ary aoka izay fa reraka ny saiko. Fa mama ve fa malahelo azy? Ahoana moa ry volany tsy alahelovako azy a? Mba nahavita soa tamiko kosa anie izy. Ok ariko. Andao aloha sika hody dia any ito izay atao. Dia nanahoana? Nanaiky ny vadiny sa mbola iresaka amin'izany any lesy fony izy. Le sipakely commissaire iny moa zany? Misy milay be le zakavavy a. Ka maninona tsy amboarina any rehefa madrebireby? Ahoana ry seno avitanan'izany ry Karil. Sao heverinao fa olon-tsotra iny, commissaire de police ange iny, ary mbola avy nanaraka fiofanana tany velany. Ary bien informé mihitsy angeza izany e. Tovanina ange ry seno lasa n'izany tamiko e. Tonga eo indrindratsika izao. Fa ahoana? Sao tokony ho faranana amin'izay ty fiara-miasa amin'ity tovany ty fa manomboka miaratsy a. Ahoana kosa ry seno mampety zany e. Ny volako sy ny fitaovany lasany any. Valerana ohatriny. Nefa ny entana azoko dia mbola tsy ampahaferiny zany akory. Tsy lasa zany ka. Mba efa enose moa le tranombarotra sy le rio eny ho tafiany jolay? Resaka sinema fotsiny reny ry. Tsy ny olony ihany ve no nanao an'izy ireny? Zany ve? Samy miketrika any ny olona e. Sao heverinao ary fa ianao irery ihany ny tena koko eto e. Ny ahy kosa aloha raha tsy vitan'ile riny fanarahana natao tampoko dia tsy ahaveriko mihitsy ny zanany. Dia aiza ilay zasa? Ao an-tranao fa efa mila nahirana mihitsy ty tazomako azy ty a. Ka manina reniko any fianarantsika hoe? Ina no ambadika izany sosikevitra se zany? Fa misy an'izany foana ve rehefa efa nampy? Eo nareo milaza fa efa manahirana anao ny tazonana azy. Ka sao anaovanareo bizina hafa any ndraiky sady raha hitany madamanareo any dia ahoana? Atahorako aza tonga dia vonoiny izy iny ko. Fa inona no antony? Sao dia adinony se ary fa pirafy nge lalatiana sy voary. Ary mbola io nandetika ny professeur io dia itovanina sy lalatiana ihany. Ka dia mbola hafaly azy zany amse. Na dia tsy miaraka sony aza ry zareo roa. Tena marina zany a. Ho fanamarinako an'izany dia nipetraka tany mihitsy voary nandritrin'izay taona roa mahery nampigadra azy zay. Ka raha siry se fa tsy anino izy dia aleo azy entinany tokoa aloha e. Dia za kosa aloha tsy dakorny aminona an'ilay zaza. Rehefa tsy milamina ny sery dia avy alao entiko mody any Frantsa izy. Tsy lasa zany a. Izay efa antsika mamolaka nyity dovany ty aloha izao no tsy maintsy ketrehana. Ka inona moa zany no tiakany hitazomanan-keriny an'io zaza io? Rehefa tsy hanome entantsika izy dia ho deklarena aminy hoe aty amintsika ny zanany e. Zany versety tsy mitony tena toy ny valala manatin'afro Karil. Ohatrany tsy mandinika koa nareo zany ka. Aloha ifarany eo aloha ny resaka fa ho hiteo ihany toany. Sady za koa mbola miandry valiny avy amin'ny madama ka. Ka tokony eo amin'ny tovalina angesika e. Ia, miantso anao ara-pitso. Ok ary e. Zao a tena mila fanazavana marina sy mari-pototra avy amin'ny lary zandry. Ataoko ela mihitsy ela fa mahasositra e. Iza naniraka n'ireny jolay reny anafika ny tranombarotra? Ny hoe aniraka nafika tany kosa aloha tsy zany a. Ka aza vao amiko ary ny marina e. Toy izany koa elary zandry. Ianareo ve dia tsy mba mahatsikaritra hoe tranombarotra io e? Za aloha tena tsy nafantatra e. Fa raha ny tena marina aza dia le gadra lava iny mihitsy no niresaka tamin'ny bandy. Niresaka tamin'ny bandy ahoana tsy mazava? Miresaka ahoana e? Le riny tena tompony ketrikako. Toerana hafa mihitsy rangana saiko napasaky ny ry zalahy.
sady tena lery mihitsy no nitaridalana anay tany e. Ataoko mahafantatra iny rehefa avy eo. Izany ne mbola eo fa inona e? Fa nga izy niverina any amponja tsony. Inona? Ka le aza. Fa inareo ve misaina e? Lelike. Aoka mba tsy fampikasy tanana kosa. Sa hoe verinao fa madinidinika toy izao mbany dia anaiky izay lazainareo. Zany kosa vera tsy efa tetika andraisanareo a. Aizany 300 millions tsy misy tapa-voaketo laisany raha tsy mazava amiko ny marina. Zany ele ty tsy tany fa toromarika lany no narako e. Ka izary le professeur e, aiza everiny lafa hipetrapotsiny am'izao iny. Ny zanako tsy hita, zao ny volako very. Professeur ty efa nandositra, nefa ny zanany koa zao efa hanao aza lambo a. Tena tsy lasy zao a. Tsy misy mivoaketo alaisan'ny rola raha tsy misy zavatra mazava eto. Tsy mahazo mianatra ny mandingandingana eo a. Avy de vitaiko am'ty basy ty. Allô? Kami ihany ty Dovanina. Ka ahoana fa mbola mivory e? Fa inona no mahazo an'se ihany no stressé be toy izany e? Ka lazao rangazy zay olazaina fa maitsa. Zao a, efa nao Zesy Rodrigue fa efa tonga eto Madagasikara izy. Miandry laita zay nefa hatramin'izao tao tsirekely se. Fa tonga oviny le ry. Tsy ho efa ho herinandro. Lazao izy fa raha mahazo samy belona n'iny vatiny iny izy, de omeko tsy misy atakandro ny entana. Izany aza hoe vadiny. Mitady vady teny se zandry Dovanina de. Tsy isangy am'se Rodrigue an. Za koa tsy isangy aminareo e. Lazao izy fa iny madama iny sy le zany any atao hoe volany mandrebireby tsy avy tako ny asako. Raha mila fera mandeha tsara sika de mila fongorona aloha reo. Ao fa ho ampitako aminy zany e. Izy mety zay atao. Tsy vitan'izany ihany fa ohatrinona ny volany menareo azy ary 4 taona ny entana efa lasanareo. Tsy mifandanjana e zany e. Ambonin'izany ny taolapaty. Zao ary a. Mila miao sika de miresaka tsara. Raha atoato aloha tsy manana fotoana ionana aminareo ahy. Rehefa azo ny madama io a, ny madama voary io de asevy miantso ahy izy. Zay zany aloha, ilozako eo aloha nareo rola, fa mbola misy fotoana tsy maintsy tratrariko. Miverina eo aho rehefa afaka adiny efatra. Asa mba taon'izao kosa ry Dovanina. Tena marina zany e. Tsy gagy aho letsy a. Tsy gagy aho ka anaovany laisany sarina ady eo. Dia nio zay nasiany laisany rola ny volako de mivoaketo eo laisany. Fa ahoana? Marary anga mama? Tena ohatrany tsy azo azoko izany ho akiny aiko a. Mama, hitako fa hatramin'ny eonantsika tamin'ny Monsieur Rodrigue iny a, de lasa malahindahin'izany mihitsy ianao. Maninona raha miteny amiko ampatsorana hoe avela ho any de hiaraka aminy any? Zany akio ihany fa be loatra ny obstacle tsy ahatongavantsika amin'ny tanjona. Non kosa e, diso zany. Efa manomboka misokatra tsikelikely aza ny marina ko. Volo. Malahelo anao anaka. Zany koa ve de ho marina? Fa inona indray ary no marina mihoatra an'izany ho ianao? Mama mihitsy no hitako manina te hamonjy an'iny Rodrigue iny e. Fa hono a? Miaino anao a? Fa tena mbola tia an'iny Rodrigue iny mihitsy ve mama? Inona moa no mahatonga anao anontany an'izany foana e? Tsy misy dikany. Ka maninona anao petraky indri amiko foana nefa zavatra tsy misy dikany? Mba te hafantatra izay ao am-pony mama fotsiny ako. Asa rery vola e. Zao ry mama. Aza terena ny fonao. Raha mahatsapy mama fa mbola mitempo fitiavana azy de tanterao zany. Fa inona no mahatonga anao teny an'izany anefa? Ka mampalahelo aho kosa ny mahita ny mamako. Nefa tsy afeniko aloha fa malahelo any dada koa e. Tsapako anery mama ny fitiavanao an'iny Rodrigue iny e. Tsy manome tsiny anao a. Isaorako azy ianao tamin'izay rehetra vitanao. Raha tsy teo ianao nandritra n'ireny fotoana tsy nahateo ahy reny, inona moa ny hafarany dada? Tsaroko eto ilay teny nataoko taminao fony atany an-dafy raha tonga namangy any dada iny, satria aniverserany tamin'izay hoe mba maneho fitiavana ny dada ihany ry mama na de ho fiatsaram-bela tsy fotsiny ihany aza. Asa natsaroany mama ve iny? Tsaroko tsara iny anaka. Raha tsy nanao an'izany ianao ry mama de neny mihitsy aho fa lavo tany am-ponjy iny raiko iny. Misaotra betsaka tamin'ireny faneho-pitiavana nataonao tamin'ireny ry mama. Nolazainy dada daholo aneny nataonao taminy e. Nahaza nandroanao azy tao anatin'le volombava lava be an'iny aza. Ankehitriny ry mama tsapako fa tonga ny tompony. Dada radio tsy ho vadinao mihitsy ho ianao tamiko taloha. Mitsinjo no hoavinao ianao. Marina izany. Diso kosa raha tsy manaiky an'izany e. Zao vao tonga ao an-tsaiko le irany tamisa hoe
mpindrana ianao fa tsy tompony. Mpindrana tokoa dada fa tsy tompony tsony eo. Mitsodrano anao ary mama, afaka mamonjy ny vadinao ianao. Oka zasy Andriamanitra no anao ny fikatsahako ny marina sy ny fitiavako any dada. Miantso any mama rehefa vitako izany. Vola, nahoana ianao no miteny toy izany amiko? Tsy tia antsony ve ianao anaka? Tsiry mama, fitiavako anao aza no itenenako toy izany. Na eto anilako ianao na ho any anilan'ny Monsieur Rodrigue dia mamako foana. Mama tiako sady tsy foiko saingy satroko izay ahafaly anao no ataoko ry mama. Dia ahoana izany? Ilaozako rehetra izany ianao? Tsy irery izany aka. Manana an'Andriamanitra sady raha manapa-kevitra andeha ianao dia hitsidika ny tsara fariha. Zao ary meno anao a. Raha tsy malahelo loatra ianao dia andeha kely any aminy aloha. Manome toky ianao anefa fa afaka tapa-bolana na herinandro dia miverina. Tsarovy anefa anaka fa anampy anao foana. Raha fanampiana iarahana amin'iny Rodrigue ny mama iny anefa dia miala tsiny fa tsy mila. Eny e, fa ny trano ipetrahako izao no tsy maintsy hitady hafa. Fa maninona ato? Tsy tiako. Ohatry no lasa manembona anao foana raha mijanona atoko. Aleo mihitsy aho hitady trano hafa. Andao ary fa misy tranona ifan'olona any Ampefiloha dia misy efitra fivantanan'ny Rodrigue ihany koa. Dia azonao ampiasaina. Fa tsy manahirana anefa izany a. Ianao anery Vola no tsy dia tia azy fa izy kosa mba manana fitiavana anao ihany. Andao ary aloha ho jerentsika izany dia mifindrany aho raha pitso ihany raha ohatra ka mety. Andao ary. Izay ary anaka, andeha. Tsarovy anefa fa tsy manadino anao i mama. Mivavaka ho anao foana. Azarana ranomasy ry mama. Safiditsika mianaka izao fa mifampivavaka fotsiny sika. Tongava soa dia mitandrema ihany na dia izany aza. Ianao mihitsy ny tokony hitandrina. Izany lavitra n'Antananarivo anako. Mandeha amin'izay ary tsy adalakory aho ka tsy afantatra izay ataoko. Eny ary anaka, veloma. Bisou izany mamako izany. Je t'aime foana foana. Dia lasa tokoa mama. Hafa tokoa ny fitiavan'olo tiana mihoatra ny fitiavan'ny zanaka. Tsy maintsy mandray safidy izy dia ny safidy ny hamonjy an'ilay Rodrigue ny tiany. Tsy manome tsiny azy aho satria efa roa taona kosa izay no nisarahany. Dia zaho rery izany sisany tsy maintsy hiatrika izao ady mafy mbola hatrehako izao. Miala iny lasa ny olona manafy ny endrika tsy fantatra hoe izy iny. I mamy ty lasa ny Rodrigue. Toa mangady ady daholo izay jereko rehetra. Mahatsiaro ny tenako toa very izany aho ka na neritsaiko hiady aza mila ho resy. Tsy te hijanona eto an-drenivohitra eto intsony koa aho. Anapa-kevitra dia andeha hidina ny tsara farihy mihitsy aloha ka any aho makembona ny dada amin'ireo sariny sy ny tany zava-maniriny. Aiza tokoa renao izay ry dadako e. Izay mihitsy no ataoko ka mahery ihany ny fisarana amin'ny vanim-potoana toy izao ka zahay aho dia manembona ny mama sahady. Tena mila tsy ho laitrako mihitsy izy izany. Dia hitomany izany aho maninona ary. Nefa dia mba miezaka ny nankahery saina foana hatramin'izay. Ohatrany hoe tsy ho hitako izany intsony mama. Si. Zao irery sisany fa iza ry izany olona mijanona amin'ny fiara izany? Sa ve madama? Andraso mihitsy aloha jereko. Tena tsy izy.
fa iza reto olona roa reto e. De ina no ataontsika fa tranon'izy koa nefa ty e. Io ndray fa manoratra tranon'le professeur namako ty, sady hamangy azy isika no hijery zava-maniry anaovako fikaroana. Asaivo mamova vahady aloha io zazavavy io. Miteneny ianao hoe naman'ny professeur sady iraky madame Voary sy mademoiselle Vola. Fa honana nareo zay tompoko? Iraky izy mianaka aky izay a, sady naman'ny professeur ihany koa. Zany ve? Ka raha vao misy olona tonga nefa ty de miantso ana foana ry zareo e. Nefa hatramin'izao izy to mbola tsy niantso ana hoe handray anareo akory. Asay voainy aloha ny vavahady de any an-trano isika miresaka. Voay ary aloha ny vavahady de any an-trano isika miresaka e. Tena tsy mazava amiko mihitsy zao e. Ary le rangato tsy miteny fa manoratra fotsiny. Aza matahotra aky fa tsy olon-dratsy zahay a. Andraso ary aloha fa akalakile amako anareo a. Aleo mihitsy aloha iantso any madama fa tena tsy mazava amiko zao. Tsy mandeha fa hoana koa ary mamono telefony madama. Ary mademoiselle mihitsy ty miantso anaty a. Allô? Za ihany ty Zafy a. Manahoana mademoiselle? Fa efa tonga ngai ianao? Ie, efa ho tapa-bolana teo zay. Sady hidina any mihitsy aho zao a. Ay, ka izao mademoiselle. Miaino andria? Misy olona anankiroa hafahafa zay eo ary reo de toa hoe irakareo sy madama hono. Olona manahoana zany Zafy? Lehilahy sy vehivavy de ohatrany tsy mahay miteny angamba le rangahy, fa manoratra fotsiny no ataony de le zazavavy no miresaka amiko. Ka efa niraisindria ngasy zareo? Mbola eny ivelan'ny vavahady aloha ry zareo zao ka. Zany ve? Fa inona ary ny dikan'izany? Ahoana hoe madama? Zao ry Zafy a. Raiso aloha ry zareo a. De arao fotsiny izay ataony. De jereo tsara izay ataony io lehilahy tsy miteny io. Sao mba olon-dratsy reo mademoiselle? Teneny fotsiny ny mpiambina anara-maso izay ataony e. Raha ohatra ka matahotra Zafy. Ka tokony ho tonga aingana ianao ka. Ako ny miantso amin'ny madama fa tena tsy mandeha mihitsy ny telefoniny. Ao fa miala ty maraina be ahy e. De farafatarany amin'ny valo atonga any. Eny ary, ampandrosoiko zany zareo a. Fa tsy olon-dratsy nefa reo a. Voay ho a izy de arao tsara fotsiny izay ataony. Eny ary. Tandremo miteny hoe nifampiresaka sika. Eny ary mademoiselle, de tonga avy soa ianao. Misaotra de velomy Zafy e. Tena tsy mazava amiko mihitsy zao. Andraso aloha voaina fa sao de lasa miaya eo ry zareo ka. Mba ela kindry izany a. Miala tsiny fa tsy maintsy mbola nilaza tamin'ireo mpiambina namako aloha zay fa afaka namohanareo. Manosoa ary tompoko. Misaotra kia. Ia, mipetrapetra ary aloha e. Ka inona hono za tatondianareo tompoko? Miala tsiny aloha fa tsy afaka miteny ty namako ty a. Hitanao fa antsoratra foana ny fampiresanay. Ay. Na izany aza matahotra ianao fa tsy olon-dratsy akory izahay. Ka sao de tokony antso andreo lehibe ko ary aho? Ahoana hoe? Aza miantso azy fa tsy hipetraka eleto akory izahay. Raha mipitso ihany de mandeha. Mba te ahita an'izany tany zava-maniry fanao fanafodin'ny professeur zany fotsiny, iza koa mantsy mpikaroka mitovy aminy. Ay ve? Ka leo ary aloha entiko hijery ny efitrano atorianareo aloha nareo. Raha tsy madisy moa zany vadinareo. Mpiara-miasa fotsiny zahay. Ay, zafady ary. Andao ary aloha na ho entiko any amin'ny efitranonao e. De rehefa eo maka azy indray. Ilozako zany aloha ianao a. Rehefa avy eo indray mihoana. Manao baiky mona fotsiny zany izy. Fa mona ve sa? Ie, nefa eniny daholo izay resahantsika aminy. Ay, ato ary ny efitrano atorianao. Aza misalasala fa efa natokana ho an'ny vahiny mihitsy ty efitrano ty e. De ato ambadika ato ihany koa ny toilette. Ary tena manara-penitra mihitsy aky izany tranonareo zany a.
fa matetika mandray olona toy izao nganareo fony mbola teto ramose fa hatramin'izay zavatra nahazo azy izay dia zara raha misy olona tonga mitsidika aza aty migadra moa izy zany e nefa dia olona tsotra sady mahafinaritra ne izy iny mandeha ary fa sao miandry elao ilay namako e efa trano ihany koa dia inona ny sakafo atao anareo zay misy ao kitsy maninona fa manome fandraisana anjara zahay rehefa andeha eny ary ilaozaka aloha ianao a eny arakia tsy ela be ve a zafy ary to aza miteny mafy ianao fa izaho ihany ty ramose tena anao ve io aza miteny mafy ho a andraso isoroko ty saritafako ty zay andray tena anao marina faly be a ramose a izao a mandehana aloha akato ny farafarany so miditra tapoko eo zala mpiambina sy le zazavavy teo malaky ianao e iny ary de zao omeo atiny nakile ny efitramiko aloha fa misy zavatra ao alaiko ao andraso ary ity ary le izy de zao a mandehana aloha modety miteriny zaridaina atsika io zazavavy io fa misy zavatra ataoko vetivety ao amin'ny efitranoko ao tandremo ianao miteny hoe za ty a ino ramose a malaky ary de hidiro avy any velany io trano io a amelan'le ordinatera fidireko any konga aho aloha ty eto ary mba voakarakara ny zafy kosa izany a enga nefa mba handeha ty io fa velona ka de aleo apetrako am'izay ty webcam ty hijerevako manodidina ny orinasa aloha aiza alefa e to tsy mety izany fa maninona ary sy hoay le ty ay moa mbola tsisy clé ato so ihany efa nividy a aleo ty telo matino ampiasaina aloha zay io fa mandeha ny connexion de aiza ino fa manomboka am'seho ny orinasa le ty tena rakotra bosaka daholo izy zany a aleo ty fandray am'dralam-piasa aloha fa sao de ho fatany io ny toerana misy any konga ary aleo apetraka am'izay ihany koa ny fonctionnement sirène na fetsoko azy de zay ity eto andraso alefako ary de aiza le micro resako aminy aiza isery konga konga aiza za ihany ty mon grand miseho fa aza matahotra tsy misy ahitany se aiza za mbola metimity ve ny varavarana jereo ambon'le azo fisaka fipetrany se fa misy lavaka kely eo mino aho fa mijery azy se a zay de aodiny miakavy io bara kely eo ambony io aodino e zay de ampidiro ao ny tanana akavanana misy lakile tokony hovorainse ao zay a de aza mbola verina aloha io azo fisaka io mandehany am'izay ery amin'ny ilan'ny vavady atsimo tokony ho hitanse io fa nampianariko malaky sao misy mahatazana de jereo fa misy vavana lakile io ambany io eo amin'ny ambany indrindra de atsofoy ny lakile de aodiny miakavanana am'izay atao indroa raha nandresy nanaraka tsara ny zavatra ny teneniko serikongy a de fa tokony ho tafavoaka de manaraha ilay lalany eny amin'ny sisiny fandehanantsika malaky e de mizoramoramora eo am'le caméra miafina fampiresantsika iny de zao a misidiny efa nampianariko an'se io de va ao
manaraka an'izay teniko rehetra zay zany efa tokony ho tonga amin'ny caméra izy de mandra-panisako telo a de tsindrio le bokotra menamena de mifankahitsika isa roa telo ay sary tena tsy misy sary mihitsy eto tena tsy hitako izy vahoana ary sanatria ve de inona reny nahazo azy ihany e aleo ven'Andriamandesa sa ve de mety tsy ho tadidiny tsony ny feoko efa tsy mino an'izany aka vao teraka roa volana indratsako iny iny no nitezako efa hainy daholo ny fihetsika rehetra sy ny feoko konga ay sy aodiny miakavanana ny hidin'io caméra io de tsindrio le bokotra menamena iny fa misy signal tena ao ihany zany izy ka de malaky tsindrio mafy e tsindrio mafy zay io fa hitako ary tena faly se mahita za koa faly mahita ny se tandre maso misy mahatazana hitako fa faly sery konga aza mare fa ho avy ijerany se any arapitso ary lasa antitra zay ihany aloha fa so mandalo mpiambiny te hitany se fotsiny a de avereno am'izay ary le hidin'le caméra teo de averina mihodina miakavindray a alefa zay tsy hitako tsony zao se sainky mbola afaka mieno a de araho tsara ny lalana rehetra tonona ampianarako any se rehefa miverina de mandra-piona zay ihany ka aleo averiko amin'ny toerany tsara am'izay aloha ty mino fa tsy maitsidina ty volana izy mianaka ka so atsikaritra fa nisy nampiasa ty masiny ty de aleo am'izay andeha hijeran-jareo ny tokotany ay ianao nanaraka anay mahafinaritra be aty a fa ahoana nahitanao aty ary inona zany no ataotsika aty an'ilay rahalahiko ty tanany ty mampalahelo fa mbola migadra noho ny tsirariny izy le professeur Mahery ve ie zandriko iny ay ve ilosako vetivety aloha nareo fa ikarakara sakafo anareo eny arakia zay koa ngamba tsy de haritra loatra fa efa manomboka maizina ny andro azoko fatarina ve zafady zay sakafo mety aminareo zay misy aho aky mety daholo eny ary fa lasa aho de mirary fafinaretanao anareo pitidinan'ity sany zava-manirina ity misaotra kia jereo fa lasa niditra any anatin'le sany zava-maniry izy efa mpandeha ty mihitsy zany izy ty karazany zava-maniry tsy fahita mihitsy no amboleny zareo ato de io zazavavy io zany no mikarakara azy ato nandritra an'izay fotoana nigadran'le professeur miaraka amin'ireo mpiambina namana mahafinaritra zay tompoko ny sakafo azo natolotra anareo miala tsiny raha nisy tsy nahafapo tsara tena tsara kefa misaotra ie somary efa lalina ny andro fa andao aloha ianao ateriko any amin'ny chambre atrianao mademoiselle ianao kosa ngamba raha misy tonga de afaka mandroso any amin'le fitefana toroko anao teo iny tsara mandry ary ianao tompoko ohatrany manoratra anao izy zany ao eky ho jereko mifoma raina be isika fa mbola lavitra ny ale eny ary ao fa amin'ny efatra maraina de efa ifoandro sakafo maraina ho anareo tsara mandry ianao ary misy taratasy ny soratan-dramosety inona hoe zany lazainy mandehana any amiko ianao rehefa aveo aleo aho zao de ndeha monjy azy fa mbola ny misakafon'ireo alika mpiandry tanàna de ahoana hoe Ramose mba manahoana ny tanàna atsika eto ry Zafy mbola betsaka ve ny manao fitsidiana aty hatramin'izao aloha
azo atao hoe mbola misy anina dia somary ny avitsy ara. Ary ahoana ny resaky ny olona momba? Misy faly amin'ny anakadrananao manao resaka mandeha hoe mody manao ny fikaroana io hoe nefa ay halatra tao lapato ny tena ivelomana. Fa ireo izay tena nafantatra andramoseko kosa aloha dia tsy minominty sady malahelo arako. Ay, dia rehefa mba tonga aty voary dia ahoana hoy izy? Sarotra kosa aloha ny miangatra fa mahavita izy no madama Lalatiana Ramosena. Ay. Ary maninona toa mitanondrika ianao? Sady amin'izay toa mirotsaka ny ranomasonao. Sao dia misy zavatra mahazo anao kosa ary angalako fanafody. Ranomaso ela tsy nirotsaka io ry Safia. Mamparary ahy io raha ohatra ka tsy mivoaka. Asa matahotra ianao fa tsy maninona akory. Fa inona ho any mahatonga andramose manao vendrika ohatr'izao? Mbola mijajany ahy. Saingy nandositra ny fonja ny tazonana. Dia ahoana izany? Izany no antony alefenako ny tavako. Ary aiza marina moa izany anareo sy io mademoiselle io? Io anie le zazavavy niaraka tamin'ilay hoe Dovaniny. Nanao izay ampikajana. Ka toatra ny lasa mpinamana be izany nareo? Ary ahoana nahitanao azy? Lava be izany Safia. Mbola ho fantatrao ihany izany any aoriana. Fa fanomboako ny valifatiko izay tiako atao aminy izao. Fa ny tiako anontanianao aho dia ino tompoko? Iza le olona niantso anao tamin'izay tonga iny? Ay ve mademoiselle Voly iny laza hidina ty mantsy izy rapitso. Ay, tena malahelo an'iny zanako iny ary Safia. Mafy ary tena sarotra ny lalana diaviny. Ay, efa tonga avy any an-dafy izy? Efa tonga izy ka. Dia rehefa niaona ianareo telo mianaka dia tsy nahafantatra ao mihitsy very zareo? Izany mihitsy anie mody anaovako an'io tsy miteny io e. Raha vao misokatra ny vavako dia tsy maintsy fantany. Ka maninona nefa nafantany azy ianao? Tsy anaiky izay ataoko mihitsy izy mianaka raha mahafantatra fa nivoaka ny fonja. Tena marina tokoa izany. Ka izao raha sendra manontany anao izy rehefa tonga aty dia aza miteny hoe natoro tato amin'ny tefitranoko ty aho fa avy hatrany teo fantany lazao fotsiny fa natoro tamin'ireo efitrano hofain'ny mpitsidika aty amintsika. Mahazo matoky ianao Ramose. Ny tena atondiko aty dia andeha hanaritra n'io zazavavy io any amin'le toerana misy ny orinasako. Any izy mitsakitsako izay nenina hazo azy tamin'ny raha tsy vitany tamiko. Sady misy fanafody ho alaiko koa any. Ay ve? Dia hijanona any izany izy iny? Mandra-pahatako ny marina rehetra dia mijanona any izy aloha. Izay fa mandehana amin'izay sao reraka ianao e. Tsy reraka fa satroka kosa mba miresadresaka aminao eto. Eny nefa mbola andeha lavitra ihany koa raha pitsy maraina dia mba mila makatorimaso kely. Fa izao Safia. Ino tompoko? Ataovy tsara ny asanao ato. Ampio arak'izay tadiavana anao na i madame Voary na i vola zanako. Matokisa ianao fa tsy ho veran-jara amin'izay ho avinao e. Efa manomana an'izay hoentinao etrena ny fiainanao any aoriana. Sotra betsaka Ramose ary manome toky anao fa anao izay tratry ny haiko arak'izay efa vitako taloha reny. Tsisy tokony isaoranao izany fa tia tokony ataoko aminao. Zay ary dia mandehana amin'izay matory dia mifoasa maraina. Eny tompoko? Dia manaova faktura toy ny fananao isan'andro amin'izay dépense alanay teto dia apetrako ny vola mifanaraka aminy. Eny ary dia tafandrimandry ianao Eny ary. Tena i mademoiselle izany tonga vao maraina izany. Tena diso izy mihitsy io. Manahoana Zafy? Mbola ve izany vahintsika izany? Efa lasa ry zareo. Tonga soa aloha ianao e. Misaotra fa efa lasa ahoana e? Ngamba izay efa adiny iray eo nandehanany. Dia inona izany nataondry zareo? Natory fotony izy dia nijerijery ny tany zava-maniry ny Ramose. Ohatra hoe mpikaroka koa ny olona olona tsy miteny iny e. Sady nilaza fa namany dia hoe hamangy azy hono. Tena misy zavatra mistery amiko mihitsy ry Zafy andao aloha hoento ny entana dia andao any an-trano e. Aleo aloha reto entiko e. Fa hono ahy e. Dia lasaiza hono ry zareo? Izay indray aloha ny tsaiko mademoiselle Tonga soa ato an-tranontsika indray aloha ianao mademoiselle. Ie, misaotra kia. Tena manahirana ane izy ty ry Zafy.
mba manao nefa madama Siramose ihany Sa indrindra ny tena manahirana naleoko mihitsy aloha nidina aty amindry mba hakaina fa tena mila lasa-dala mihitsy izy ity. Efa nisakafo maraina moa ianao io? Ie, efa nihinana maraina tany Ambohimanjaka fa raha mba misy dia ataovy dite akia. Tena mangatsika be koa ny androko. Eny ary, lozako vetivety aloha ianao dia mba hanao rano mafana androna rehefa avy eo Eny ry mademoiselle. Fa inona daholo re zao zavatra atrehako izao e. Kisendrasendra ve sa inona no nahatonga an'ireny olon-dreny taty? Dia lahasaiza nefa ry zareo sady tsy hay intsony hoe sao dia mba misy ifandraisany amin'andro sy rano-dada. Tena mila hovaky mihitsy izany lohako izany. Marina e, mahafinaritra loatra ity tanàna ny dadako ity. Ny fomba nanaovany an'ireto sokajina zaridaina feno zava-maniry manodidina ny trano reto, ireo lalakely miditra sy mamakivaky ny alan'ny zava-maniry, indrindra ireo tobokely pitipitihan'ny trondro samihafa loko. Dia mba aiza re ianao izay ry dada malaly. Raha teto mantsy izay dia niarana anjono trondro mena teto indray izay mianaka. Toa mbola tsaroako ery izahay mitsangatsangana mijery ny tanànany tsara Farila Rose farany iny. Tsaroako izy niteny tamiko hoe miandry anao hikarakara sy hanasoa azy ity tanànantsika ity ry Vola. Eny e, marina izany. Iza tokoa moa ary no hanasoa sy hikolokolo ny tanànana be raha tsy ianao zanaka mipoitra avy ao amin'ny any. Rehefa vita sy mifanaraka izao raha mavesatra atrehako izao dia hitako eo ihany izay fomba nampiko azy. Malahelo ary raha nentiny tata nijery an'ireo vehivavy voafonja teny amin'ny fonja, ireo zazaka mbo tezain'ireo olona mba tsara sitrapo, ireo marary maro tsy mahatakatra ny vidim-panafody ka voatery raisin-drimasera na ny akany fitaizana ny marary. Mangataka aminao atompo fa raha vita soamantsara izao zavatra manahirana izao dia hanampy azy ireo ary vonina ifanometanana ny dada mba ho fampandrosoana n'ity tanànanay ity. Mademoiselle, efa vonona ny sakafo? Aoky fa ho avy avy vetivety moa nondry e. Ahoana izay tonko? Hitandry ireo zanaka voninkazo rozinentiko reo. Mba hatsatoy amin'ry zaridain'ry e. Aleo mba azo faky eo kifa mbola ho afindrantsika ireo amin'ny fotoana mampety azy Efa betsaka ny mademoiselle izay zanaka voninkazo nentinao izay e. Indrindra ny rose. Fa adino zafy angany anaran'ity tanànantsika ity. Tsaroako tsara tsy hoe tsara Farila Rose. Mazava. Amboletsika amin'ireo zaridaina ny tanàna ireo rehefa tonga ny fotoana fambolena azy. Sady tena simba aby ny voninkazo izany. Ao kifa ho averintsika amin'ny endriny ireny rehefa maniry tsara ireo fa mba mila kolokoloindry tsara kosa. Mahazo matoky ianao mademoiselle. Andao amin'izay ary sakafo e. Inona nefa ny lokantsika ao? Nataoko henan-kisoa sy ravitoto. Tena tsara kosa izany sady elaela tsy mba nihinanako an'izany. Tena asiana lasary ve? Oay, aza matahotra ianao fa tena nanongotra karô teo an-jaridaina teo ary ako. Tsara izany, andao ary e. Tena mahagaga mihitsy ty olona ty ka sady manambola izy no mahalala ny toerana ty nefa dia aty ambany vohitra be aty. Raha ny fahitako azy zany olona efa mpandeha aty sady tena namany professeur io moa toa mahafantatra fa azo hofainy ty fiarakatikaty ry ty. Tsy miresaka mihitsy izy eo amin'ny familiana, mamina mafy ny volant ny tanany ary mifandimba mijery ny lalana sy ny manodidina ny masony. Fa ho aiza ary zahay izany tena very mihitsy aloha hatreto e. Tsy mety miala ato an-tsaiko hatramin'ny nahafantarako sy nionako taminy ny faniriana ty hafantatra hoe iza marina ary izy ty. Lalana miditra anaty alabe no andehananay, tsy ahitana tanàna be loatra.
olona miasa tany sy miandrombo no lozanay indraindray. Rehefa nandeha tokony ho adiny 4 izay dia indro tazana ery aloha ery toerana toy ireny orinasa fanaovana fikarohana ireny. Nijanona izahay rehefa tonga teo am-bavahady. Mpiambina anankiray no niresaka taminy teo satria najanony somary lavidavitra n'ilay vavahady ny fiara. Teo vao tsapako fa olona afaka miresaka ihany kay ty olona miaraka amiko ty. Nanokatra vavahady ilay mpiambina, niverina tao anaty fiara izy, nefa mbola tsy niteny mihitsy. Za koa niezaka ny tsy nanontany azy. Nampidirina tao anatin'ny garazy toa efa vonona hipetrahany ny fiara, io fiara izay nitondrany anay io. Nanao baikimona any Antsonay izy ary niditra n'ilay trano zahay. Akory ny agagako fa orinasa fanamboarana fanafody ty orinasa nitondrany aty. Ny zavatra hitako sy tsapako dia miondrika sy toa miara-basy daholo ireo mpiasa nandalovany. Efa nampiomany zao dianay zao ary ve izy? Sa izy ny tompon'ity orinasa lehibe ty? Niditra tao amin'ilay birao anankiray zahay. Izay hitako fa Brown io. Madio tena tsy ahitana vovoka mihitsy na dia kely aza. Toy ireny birao miasa isan'andro ireny ihany. Nitsangana izy ary nakatony ny varavarana. Nijery somary naharitra izy ary akory ny aterako fa Monsieur le professeur. Tonga soa aty aminay ianao mademoiselle. Fa inona ny dikan'izao ary maninona no nanafinendrika foana ianao hatramin'izay? Fa mikasa anao inona amiko ianao tompoko? Mifona re tompoko raha izay no tianao atao amiko. Vona ny arasa aminao sy ny zanakao mba hitadiavana ny marina. Maninona ianao tsy miteny tompoko? Maninona no mijery atao izao ianao? Mifona re tompoko, tena mifona re tompoko. Mademoiselle mialy diso daholo izany zavatra teneninao izany. Enjehiny eritreritra ao ianao, tsy ianao an'izany aminao mihitsy aho. Tiako fotsiny nitondranao aty mba afantaranao ny asako sy ny fahaizako. Ny fofotra sy ny ady mafy mihitsy aho vao navita toy izao. Ny trongo mihitsy saika faninana ny tsy fihinana aza vao mba navita toy izao. Tantaraiko aminao zany, mba hanapofoko aminao fa tsy nanao ary tsy ianao an'izany halatra tolapaty zany mihitsy aho mademoiselle mialy mandrakizay. Marina fa efa nanampy ato koa ianao, tsarova nefa fa mikatsaka ny ainao dovanina sy ndreo namany satria fatany fa nivadika taminy ianao. Arak'izany dia ho apetrako aty ro ianao mandrapahafitako ny valifatiko aminy. Tsy ahita ty mihitsy izy. Rehefa zany dia ho alaika teo ianao ho vavolombelona fa olo-marina. Ipetraka ty hoe? Eny. Tsy ho vitako zany tompoko. Avelao aho iverina fa afaka miaro ny tenako manoloana azy nefa tsy anaika an'izany saiko mademoiselle mialy manao valifaty amiko ianao fa mody mba ataonao akolaka fotsiny. Asa terenanao izay tsy tokony ataoko aminao raha ny fahatezerako taminao efa zavatra hafa nataoko. Na izany aza dia tiako raha mba tsakatsakonenina ty aloha ianao ahafantaranao fa mafy ny dindrana narahako vao tonga toy izao nefa dia namidinao tamin'izay vola 5 alina tany Aponja. Mifona re atompoko. Tsisy andrianao eto ary tsy manana fo miantra sy mangoraka zany tsy haiko ny mamela sy mamafandratsy nataonao tamiko ry miala. Nefa dia tsy zany ny filazany zanako ny toetranao? Eny zanako iny hafa mihitsy ny fitondrako azy, hafa ny tondrako anao. Zay no izy tsy maintsy iverina zao dia zao fa nanatra anao ty fotsiny. Efa misy olona karakaranao ato ampy amin'izay tadiavinao rehetra ny zava-misy ato. Efitrano complet no ipetrahanao, azonao atao daholo izay tianao atao afa-tsy ny mitazona telefônina. Na izany aza dia zao. Eny misy telefônina any afa-tsy asanao mifandray rehefa misy lakoazany. Izay fa veloma ianao mahatonga mifona re atompoko aza tao an'izao re ae. Mifona re.
fa io ty fampiadavana maika be ty te ilaza am'se fotsiny afa nanaiky nody hiaraka amiko ihany inge madamy ile madame voary vozy indray ary sao de mba misy ambadika zao fanikeny an'se zao a tsy mazava amiko ka lazany dovanina hoe raha ty azo an'laitana ane ony sika de atao sambelo madame io efa aiky le zandry a sady na hoe raha nahoangana de tsy maintsy ho fantany fa mpiara-miasa midovanina ange sika asika no tena mpanorana taolapaty fa tsy mivadiny zany tsara rehefa mahafantatry zany se de aon'izay ny manaraka izaho mamitany missionko ise kosa tokony ahavitany niany se a tsy mazava amiko a io madame voary io sy ny zanany inge no mitiaroko atsika tamin'ireny raharaha professeur reny tsy maintsy samborina izy de ampanginina fa ise kosa nanao izay fomba azahoantsika ny dovaniny iny a de atao olo zany mila fitahana le ry amin'io zanany io ento any amiko any fianaratsy olo le zaza de lazainy izy hoe sady maka ny zanany ihany izy no maka ny madama de rehefa tonga de ajedaka raha avy any tena efitra mety tokoa zany a aleo de tsorina fa mbola maka iverina any an-dafy a ka mila atao malaky fa taraiky be tsika raha ampitsana de manaiky manaraka anareo ok tandre maro sao de ny faty alevina indray no adininy se a efa milaminy zany zay zany fa de tonga avasoa nareo aleo voaina tato am'izay zalareo sady maintsy ahodiko zao misy maraka eto ela ny ela fa tratrako am'izay ianao ry dovanina io fa mamoatrano ahatrami'izy ary io tena manofa trano hafa ty mihitsy zany le lika maty a tsy vanina iny fa niditra ary aleo a iazakazaka eto de miafina ambody azo ao zay aleo ah hoe de ho hitako daholo am'izay zay ataona ary mifamaly amin'olona ne izy zany ahoana aizy zany volako raha mbola tsy ilaza marina ianareo a de fitaiko am'ty basy ty oay ary tontato tifirina tena jolamvody mpamono olona mihitsy ty dovaniny ty ka mifona re tompoko mifona re patron aza vonoina re fa lasainay aminareo mariny lazao ainy ianary fa maitsy aho e any amiko ny sasany lasany professeur ny atsasany ary ny zaranay tamin'ny zalany atsasany ary ny alahy ohatrinona ka ny anjaran'ny professeur iny tokony hanomezana any nefa le ry tsy miveriny tsony zao ary de alaivony lary zany zay any amin'ny lahy de atero aty rapitso maraina amin'ny valo tandremo fa tsy misangy aho a elahy kosa tsy maintsy ataony lahy zay ahitanany professeur aty veriserako anela etsiny e mila fongorina trano farany miaraka am'ireo vady aman-janan'ireo zay mahazo mandeha zany laisany ok patron zay vao mazava amiko ay mpiandro fonja zany iny anakira iny de le zandary nanao ankety any maheriny iray tena voafitaka tanteraka zany resaka noforonina daholo natao anagadrana ny mahery malalako fotsiny zany renrehetra reny tsy vaniny ianao ry dovanina mpamon'olona sady mpandainga indrisy ro mahery ifonako izay vitako taminao mifona aminao any anagadranao tamin'ny tsirariny aleo arahako fa reny efa lasy reny zareo taoko mahafantatra ianao ry dovanina nakino vaovao ry voary malalako zaho ela be tsy niaraka tamin'ny lahy zao aiza vera ngaka efa orotaona tany andafy tany foana ka tsy efa lasan'ilay gadra lava iny ny fonao aza tao an'izany kosa izy e ka hita fa marany zany fiangaviany vola no nahatonga hanampy azy i vola mantsy nahazo formation 4 mois tany frantsa de mba nitiarakara azy fotsiny a zany ve ka tsy ho sisan-gadra no sisa ovatanyko e Rodrigue olona any amponja ve aminao iaraka amiko e ary ohatra ny misy fiara mijanona zany a iza nga zany mety ilay vazany nambako angambaka mijanona ianao fa izany mampandroso azy mandro ianao monsieur Caril ie manahoana ry sery Rodrigue mandrosoa aloha ry se dia tiatrano no miresaka tena manahirany ty zazy ty a fa maninona ny tiampandrosoana izy e fa ary to misy zazakely
Ie, zaza natsangako io de tsy mety mihitsy fa mila valiny ihany. Aviletsy aty amiko a. Mba izareo zavatra hohanina vetivety angery izy io seria. Andao ary hijery sakafo any lasika e. Inona re zany e? Fa izy aloha no anarany lahy e. Tival. Tival? Ie. Ary iza ny anaran'ny mamanareo? Lalatiny. Tena le zanaka Lalatiny ty zany. Tival. Izy mihitsy ty e. Ary io karely io mihitsy zany no nakakeriny azy. De mpiara-mitsikombakomba aminy koa Rodrigue. Zao vao tsaroko le fanontaniana napetraka tovanina tamiko tany Antananarivo hoe vadiny Monsieur Rodrigue ve ianao? Andriamanitro, tena mpanao afera maloto daholo zany reto. De atao inona ty zany ty zazy ty? Zao ihany a de hiantso ny vola. Allô? Mama. Voary a, nahita sakafo an'ilay zaza ve ianao? Fa miantsona izy ianao zany. Allô? Mama. Allô? Mama. Ento ty ny telefôny iny ka. Aza mitapitapy eo fa telefoniko ty a. Ataonao ino? Ento ty ho ay. Miala ho ay ianao a. Ento ty. Fa iza nantsoinao amin'iny. Eto ty iny e. Na rehefa tsy amin'ny anao dia rio azy. Ay! Fa maninona ny felanao e? Ka tsy misaina ka. Izy zao ilay nantsoinao tamin'ny telefônina teo. Maty ianao raha tsy milaza marina eto a. Ataovy izay ataonao fa tsy hiteny ahy e. Iatso amin'ny Monsieur Dovanina. Madame Lalatine mantsy efa ty aminay iny zanany. Tsy faniny ianao. Pretsy kombakomba mpamon'olona, mpakakerin'ny zanak'olona. Zaranao aza nalainay. Tokony ho faly mihitsy ane ianao e. Olona nandeha sy nahavigadra ny vadinao ne Dovaniny. Ka izy tokony ataonareo amin'izay anaovanareo azy fa tsy ny zazakely tsy mana-tsiny no atao ohatrin'io e. Aza maitra amin'izany ianao a. Tsy maintsy ho avy soera ty fianaratsy Dovanina sy Lalatiny. Haka ny zanany io. Ary tarovo rovoary manalako fa mitady anao koa izy satria fantany fa mitady sambotra azy ianareo a. Tena tsy faniny ianao. Na nenenako no nanaiky nitondranao ato aty. Ay fitaka fotsiny. Tsy misaina ka. Izao no izy. Soa fa potitsy ny telefôninao iny. Tsy maintsy ho avy eo ry Dovanina hitondra ny taolapaty. Ho takariny zanany io. Faharoa miaraka amin'ny vato malakila 10 taona. Takariny kosa anao ry voary malalako. Tena tsy vanina. Na vanina, na tsy vanina, zay no izy. Manomboka izao de vidy ato ianareo mianaka mandra-pahatonga ny Dovanina. Loza, tena mifaty ihany mama. Aleo aloha antsoky ihany somba eny. Mama, mama. Ary mbola iza ny telefoniko izany. Andraso hoe. Allô? Eniko daholo ny resakareo teo fa tsy maty ny telefona. Fonjeo ary vola. Ka iza nefa ny misy anareo e. Lasa hoaingana solany kredi anao. Aty amin'ilay trano anankiray aty malaza ravina. Vola fonjeo mamy. Eny e, sao de sao ihany a de miala ty tsara farifa aza matahotra mama. Maiza fotsiny mitandro tena. Zay. Eny anak haza ely ianao e. Zany tonga eto Antananarivo ihany aty raha tsy nandeha mafimafy aloha tena taraiky e. Miazakazaka manomboka eto ny toetra raha rehetra. I vola zany lasa ny tsara fary. Tena naleko misy aloha tsy nividitantsony fa sady reraka loatra no sao de tsy kariny hoe zaty vao mainka animba zavatra zany. I voary zany zao no tsy haiko hoe ao ve isanakaiza. Ary mikatona tanteraka ny trano. Tsy ao koa ankampo zany izy. Ary misy olona iny avy any ambaditsiny zany. Ha? Fa tsy le mpiandro fonja ve ty? Zay ka hanao inona ty koa ary izy? Sa mety kasa isambotra azy mianaka sa hanontany toerana misy ahy? De valala manafinafo zany ianao androaniko. Ny saika andehanako eny aza mbola saika ataoko.
fa izy io ary miantra izy zany a mitady olona tokoa nga ianao fa le diko ve mona sady marenine inona ny dika amin'ny baiko mona ty fa ty azoko ary ohatra manompa ianao zany a ka tsy misy azoko zany e sao everinao fa niandrasa tany amin'ny sekoly mona sy marenina ary a hiditra ao anaty fiara mandrebireby koa le ty fa hoana raha misea aza mifanadala moa fa mba mitenena raha nga ty a ie tsy anadalanao tokoa fa tena iresaka saika anao inona tato ianao ary to le professeur alika maty ty le aza fa taiza foana elahy efa manao zay ampiana mafinaritra mihitsy a aza mitabataba ianao moramora ny fanontaniako valina saika anao inona taty ianao ka tsy ato ngano mipetraka mivady aman-janakao ie ao tokoa fa saika anao inona ty ho ianao e saika isambotra azy dizy zany a zao a maika be ny vaovao saika ho lazaiko azy ka lazao fa efa eto azy ao e tena olon-doza tsy misy ilaina azy mihitsy le tovaniny iny satria fafapo tamin'ny fiarahana taminy anga ianao raha mise tsy sangisangy ty lazaiko aminao ty fa tena marina miaino avy ianao e miainanao fa lazao aingana tena mpinamana sy mpiara-miasa amin'le tovana kay le atao hoe monsieur Carilla sy Rodriguela zayna fa vadin'ilay madamanao inona daholo re zany ary inona ny fanaporofona azonao mena am'izany enoy ary fa ho tantaraiko anao zany a raha tsy miova aloha ny programany de fa tokony nianga tamin'ny folo tero zareo aka io zazy io sy ny vadinao tena mary zany fa tsy mandainga amiko ianao a andraso aloha andramatsika tsony izy allo monsieur Dovanina inona fa mitondra fiara aho e ka saika anytana hoe efa lasa nga ianareo efa hitsana tirabe zay zao manahoana ny fitsaronany mademoiselle Vola ety azy zao fa tsy ao izy ok rehefa azo veny reny tsy ho mora foana nisy sambotra ny zanany e zay fa mbola mitondra fiara sady somary mandeha mafy tonga fa soa ary ok mazava zany zao ihany koa de hanainga anaraka azy fa misy vola velo hoany sa ameo aloha fa soloky rehefa miverina e ka raha vao sambitrany ianao de ahoana ny volako le aza misy velo fa maintsy aho e ohatrinona nefa ataovy 10 millions aloha alao am'le cause volapasaka iny aloha fa inona ary ty andao ary tero any an-trano aho sady makazy andao ary fataraiky monsieur Dovan androso efa satra miandry anao mihitsy zay e aizany zanako na inona zavatra ny fanarahantsika na tsy ny fanarahantsika tena tsy mety amiko mihitsy zao nakanareo ny zanako zao a kalma fa inona ary ty taitaitra sy manao be fiavy ty e so everinao fa mitovy aminao lany atody ary aka avelako ataonareo etam-barotra any ny zanako aiza fotsiny ny zanako raha ngafa maitsy a raha izao kosa aloha no taonao fidirana any tranoko a de tsy ahita azy mihitsy ianao monsieur Rodrigue de ny mbola tsy tezitra aminao a de avoany zanako ka raha izao kosa aloha no ataonao de tsy mifanaraka mihitsy tsika ary tandremy fa vao manao fetikaafafy ianao de velomatreo ny zanakao tsy maintsy mody milevitra fa tsy anaketo mihitsy ty ay zary monsieur Caril zao no ifanarantsika aiza aloha ny fiara mitondra ny entana de omena ianao ny zanakao e ka aiza kosa ary aloha izy e ary aizy monsieur Caril ndao ary androso de aty amin'ny efitra anankiray atsy fa miandranao ao izy zanako mamy ty valina kely ny dada tandremo fa tsy mahazo mikasika na manatona azy mihitsy aloha ianao raha tsy mazava ny entana rehetra de vitanao venina mahatia toy izao monsieur Caril anga misy fampitokisana intsony ato amin'ity firenenareo ty e ohatra jereo ny zava-misy ataon'ireo mpitondra anareo mifanongana samy miantso mpanjakana tsy mifampatoky intsony nefa de samy mba miantso fitoniana ho an'ny vahoaka reny aza lazaina fa solombavam-bahoaka jereo ny nanaovanareo azy ka ahoana no atoky anao raha tsy mifampatoky de tsy maintsy miafara amin'ny famadihana ry monsieur Dovanina tena tsy napoziko zao e ka tsy voatery tsy maintsy mampozinao daholo ny zavatra mitranga hitako fa mitady hivadika aminay ianao de izay sarobidy indrindra taminareo no tsy maintsy nalaiko ok inona zany ny fepetra ahafahako mahazo ny zanako zao e tsotra fotsiny tanterao zay ny fanarahantsika
ka izany anie nahatongavako aty e. Ataonao ary ny taratasy rehetra mahakasika ny vady 20 taonina miaraka amin'ny safira fotsy, dia ianao no mamoaka azy any amin'ny douane, dia malalaka ny fahazahoanao ny zanaka ao. Io izy salama tsara io. Ok, dia aizy le madame Voary. Ao izy, saingy zavatra hafa indray ny momba an'iny raha izany mila anao azy. Tsy mila n'iny aho fa ny amono azy aza ny tiako ataoko. Ny amononao azy eto anaty kosa aloha tsy lasy. Ay, omenay anao izy dia izay anaovanao azy ihany. Ok, milamina zany. Afaka adiny iray zany no fotoana dia miala eto sika. Efa totroso mbola ao foana ry zalahy. Tenao sarotra ny fomba ahafahako manafitra ny Voary sy le zaza raha izao no izy ko. Tsy maintsy mampiasa nyity tsindrony ty ihany rehefa tena sarotra ny raharaha. Iny fataony voaka ka. Ye tena izy. Ary tena le tovanina mihitsy ny meloa lalana iny. De manaraka azy le Karil. Tena izy iny ka. Ary tena olona mpamaritra tsy misy lana azy mihitsy ty. Ary aiza ary Voary sy le zaza. Iny totrony Voary iny le zaza. Sendra ny mangitsy telona kolo ianao ry Voary. Aza taitra fahanavitra anao nahatongavako aty. Tsy avelako vira firaindrejolary eo mihitsy ianao e. Iny fa namonjiditra amin'ny fiara. Tena manomboka eto zany ny ady a. Ary andeha ho aiza ary izany? Iny mama, jereny efa saindry lelika madiro mitrotro an'iny zaza iny fotsiny. Efa vonina daholo nareo ry zalahy tsy maintsy mitady renfort tamin'ny polisy teto Fianaratsoa fa tsy ho vitako rery ty. Zaho vao manomboka miditra ao anaty fiara dia miseho amin'izay isika, ary avelatra eo anoloan'ny fiara ny barazy. Ao isa roa telo aza misy metsika fa voadidina polisy ny toerana misy anareo aza misy metsika folo mama folo. Raha vao mandeha dia tsy filitra fonjeo folo saky aminao koa monsieur Rodrigue mademoiselle vola namatina velona ty reninao ty apetrany vasonao iny ary isy misitaka lavitra ireo namanao ireo fa malaky ianao e. Tsy misangy aminao koa monsieur Rodrigue avelao ny reniko avelao e. Ikefa fa tsy sangy amiko ianao nefa dia matsika aloha izy vo fatinao miara-maty eto zay roa fonjeo e. Gaitsy be ty lelike. Inona daholo ary ty sakoroko ty. Tena sanina bavy tsy laso zao aleo dia efa mono eto fa samy lay sika e. Matoko tsy misy atakandro ty zanakao ty monsieur Dovanina. Samy manana basy sika fa tandremo. Grave ty le ty e. Ahoana no navotako any mama am'izao? Ary voly io fa ahoana nafatarana zao? Mila manampy azy mihitsy so ihany fa tonga raha-potoana izy. Iodina viatsambaritsy atsy dia avy atrandro zazy io no samboroko voalohany. Midira ato anaty fiara ry Voary dia ndao elatsika fa maisika. Malaky ianao monsieur Dovanina. Samy azy faty aza matahotra mama. Fonjeo anaka. Ary tena niditra ao anaty fiara daholo. Anavitra anao ary mama. Tsy afaka nitivitra mihitsy voly fa voasakana no nireny. Eto am'izay no isambolako an'ity zazy ty. Ny zanako e, ny zanako e. Atao le ty asan'ilay olona manafina tariny zanako e. Malaka zalahy. Aza izy zanako e. Io fa mety misy amiko zao lasa koa andosika asa arto le olona nanafina tary koa ty tombo ty tena izy sotra nao Andriamanitra sofa tonga izy tena lasany any le zaza teo ve avela ho any iny zalahy avela ho any iny andao aloha tika navitra ny mamy felomianga nety ny fianana ezika ny fianana andositsika zanako e telereo nety zalahy tena tsy le vanitseo e sy le alize ny zanako e fitaka be vava mihitsy zao ary ho aizy izy zany ny zanako lety lety ny zanako e. Natolotra anareo teo indray ary ny fizarana faefatra tamin'ilay tantara ny fitonaina no lohateny hoe Ivola sanganasany Simone Menjanary. Ireo na miaina ny tantara Chantal mampitony Angeline Yandry ary Lalaina miaraka tamin'ny Richard Odilon Yad Boaz Jona
ary ny mpanoratra nandray sy nandrindra ny feo naina rakotona anaivo tompona ndraikitra sy nanatotosa Simon Menjanahary tantara no totosain'ny ekipa ny radio Feomania Ambositra.